ONG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Toto sandroany teny amin'ny hangady des hélicoptères ny vato ny fanaovam-beloma sy fanomezam-boninahitra ara-miaramila nofinofo mangatsika ny colonel Rakoto Miliarson ery mpanamory ilay angidibiny anjerany alahady teo nasondrotry ny filoham-pirenena commandeur de l'ordre national malagasy tompokila ny herinandro lasa teo tovolahy roa amby roapolo taona no namony ainy ranotanana atao amin'ny violon iray teto andrenivohitra fa minotena no nambara ny mpitandro ny filaminana ho antonina afaty azy tsy manaiky izany ny fianakaviana ary mitaky ny voaniny marina ny ratra hita tamin'ny avatana ity tovolahy ity raha ny fanazavana chocolat sy bûche de Noël sakafo roa be mpanjifa indrindra amin'izao ankatiko ny fetin'ny krismasy izao betsaka amin'ny mpanjifa tsy maharaka ny tsena ho ireo mpivarotra fanadidina miavaka indray nentina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao mpibata entana sy mpitondra sarety Rakoto ary malala Samuel Soa 7 taona izy amin'izao fotoana izao na tsy ny savidiny manokana azy izay asa izay nambara ny fatiny izany amin'izao fotoana izao no ny tombontsoa maro azo tamin'ny alalany maresaka iresampirenena miatrika ny andian'ny fadimy amin'ny fianaky ny valinaretina Covid-19 ny variant Micron ankehitriny any Europe maro amin'ireo firenena any an-toerana nanamafy ny fepetra sy ny sakana ara-pahasalamana toy ny famerenana ny couvre-feu ny fitakiana ny fanaovana aro-vava-orana sy ny passe sanitaire ny andediny ravetrany ary manantotry ny araba tompoko lasy tompoko va fotoana vaovao tamin'ny akolo deveka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany nanamotsika ny vaovao dia totosa androany teny amin'ny hangar des hélicoptères ny vato ny fanaovam-beloma sy fanomezam-boninahitra ara-miaramila no nofo mangatsika ny colonel Rakoto Miliarson ery mpanamory ilay angidibiny anjera ny alahady lasa teo nasondrotry ny filoham-pirenena commandeur de l'ordre national malagasy tompokila Abraham Randriamanana teny amin'ny hangar des hélicoptères teny amin'ny Bany na ny baza aéronavale Divata androany no nantanterahana ny fanaovam-beloma sy ny fanomezam-boninahitra ara-miaramila nofo mangatsika ny colonel Rakoto Miliarson ery chef de corps de la base 213 ary mpanamory ilay angidibiny anjera teo amin'ny faritra-dranomasina Soanieran'ny Vongo ny alin'ny 20 volana desambra lasa teo tonga nanotrona izany teny an-toerana nitondra ny teny fankahirezana ho an'ny fianakaviany sy ny akaiky azy ny filoham-pirenena mivady niaraka tamin'ny prime ministre sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary ireo manam-boninahitra miaramila isanambara tongany sy ny avy eo anivon'ny tafika nabakabaka i colonel ery Rakoto Miliarson dia olona be sy niavana manam-boninahitra ambony nanatanteraka trano ny ajitsy sy ny andraikitra nakinina taminy olona tsotra ny randavy ary vonona ny asa sy ny tena ho fanampiana ny hafa mandrakariva izy na teo amin'ny famonjena ny mpiarabelona sy ny bahoaka izany na teo amin'ny famonjena ny foloalindahy teo anivon'ny tafika izay nisy azy ihany koa isaky nisy mivona teo amin'ny tafika malagasy na avony miaramila izay voatifitry ny dahalo na ireo miaramila naratra dia izy foana no nanolo teny amonjy ireo namana sy ireo mpiarabelona na mpiaramonina nandritra ny 13 taona sy 12 volana ary 7 andro no nanompon'ny colonel Rakoto Miliarson ery tandrazana teo anivon'ny tafika malagasy niavaka tamin'ny asa nataony ny tenany indrindra tamin'ny famonjena ireo malagasy tratra ny loza voajanahary toy ny tany amin'ny faritra avaratry Madagasikara ny Janoary 24 fa ny nanamarika amanokana dia ny fiarahako taminy namonjy ireo malagasy tratra ny vona ny toladrano tany Mahajamba tamin'ny volana Janoary
roapolo sy roa arivo. Be dehibe ireo olona izay teny ambonin'ny tafo, tsy tratrana sambo ary tsy tratrana bomany izany toeran'izany satria mifanalavitra variny izahay fa tena manana ny trakifa tokoa ny mpanamory ny kolonela Eva Coutumier-Son satria dia maro be ireo aina avitra navonjy olona maro izay tamin'izany fotoana izany. Fahabangana mavesatra eto anivony tsy ainakavimbeny tafika anabakabaka ny fahalasan'ny tompokilay izao. Ny fimiavana sy ny fahafozatena nasehony tao anatin'ny asa fanontona ho an'ny tanindrazana izao anefa no ho ataontsika modely amin'ny fanatanterahana ny asantsika ho an'ity tanindrazana malalantsika ity. Lavy teo am-panatanterahana ny andraiky no famonjena amin'ny mpiray-tanindrazana ny colonel Coutumier-Son Hery ka nasondrotra amin'ny mari-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy. Colonel Coutumier-Son eo fanomezantsoa amin'ny anaran'ny Repoblika ny Madagasikara. Izao Andry Rajoelina, filohan'ny Repoblika ny Madagasikara, lehibe faratapin'ny foroalin-dahy, lehibe ny maramboninahim-pirenena, dia manandratra anao ho eo amin'ny lahara-boninahitra commandeur de l'ordre national malagasy. Taorian'izay, ny azon'ny baza aérienne 213 nofo mangatsiaka ny colonel Coutumier-Son Hery ho fanaovam-beloma azy farany ary ho tanterahina rahampitso ny fandevenana azy any amin'ny fasandrazany any ambalany Ranatsiro Mandidy. Mahakasika izay hatramo dia tafiakatra an-tanety tamin'ny 5 ora maraina tamin'ity androany ity Alain Guidiby mitondra ny anarany hoe Oscar raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Nanizitsika ny vaovao kosa indray dia herinandro lasa teo tovolahy iray 12 taona no namony ainy raha ny tanana atao amin'ny violon iray teto Andrenivohitra. Fa amin'ny tena no nambaran'ny mpitandro ny filaminana no antony nahafaty azy tsy manaiky izany anefa ny fianakaviany ary mitaky ny voan'ny marina. Nahitana ratra maro moa ny vatan'ity tovolahy ity raha ny fanazavana azy miantanandriana eo. Nanomboka ny maraina niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera ity antso sy fitarainana ity Randria miaro-manana tokony aina tovolahy 12 taona tanana tany amin'ny violon ny herinandro lasa teo ary namoy ny aina nandritra ny tanana azy. Raha ny fanazavana azo tamin'ny mpitandro ny filaminana nananto tena na namono tena ity tovolahy ity. Tsy resy lahatra amin'izay fanazavana izay anefa ireo fianakaviany maty. Ho azy ireo nisy ny herisetra natao taminy. Miantso anazy ireo hoe misy voankazo mety amin'ny 5 manzanakao fa tonga fa aty manatra sakafo. Dia nanatra sakafo tany dia mbola lany soma tsara dia sakafo materina tany tamin'ny zoma iny. Dia sabotsy maraina tokony tamin'ny valo tonga tao. Dia nanontany hoe inona zavatra nataony dia nitantarainy zareo anazy zavatra nataony. Misy crédit ilainy teo Mahamasina. Tsy haiko teo Mahamasina angamba ilay izy. Dia efa naverina ilay izy fa tadidiny zareo zany efa nisy fotoana izy io 3 volana lasa tao voatazony zareo tao dia nidy selula tao dia nitsoaka ho nisy tamin'izay. Tadidin'ilay olona teo zany ilay polisy nanatrika teo tamin'izay hoe ay alahy ilay bandiny nitsoaka violon tamin'iny indray mandeha iny andao atsoina ilay polisy ilay responsable voasazy taton'olo mila nitsoaka dia natsony zareo teo mihitsy ilay izy. Dia izaho moa zany niteny hoe roa lahy moa zareo nakan'ilay crédit dia lasa tafatsoaka ilay iray fahazahoaka ilay zany tsy dia ilay crédit intsony vesatra nitasoma zareo anazy fa ilay izy ilay hoe nitsoaka 3 volana lasa dia lasa izay nandeha nivoaka tamin'izay dia nividy sakafo dia nataonay tokony sahaza ho an'ny atoandro tokony nataonay sakafo sahaza ho an'ny atoandro sy hariva zany ny ananapetraka dia nividinay bakiraro izy tamin'izay nanao akanjo ba maitsomaitso dia polo mangamanga anatiny dia mbola normal tsara ny sakafo maraina nentinay teo ronono sy cake mbola nohaniny tsara naverindreo tao amin'ny cellule izy mbola hitanay hoe normal
tsara Tsy mitaraina tsy zavatra. mitaraina mbola ohatritsika zao normal zao tamin'ny folo sasany zay miala teo mbola normal tsara izy nody zay tany asabotsy tonga ny tamin'ny 9 ny antso zareo aizy ianao madama tia tranonay ao aza misy olana ny zanakao izy fa ahoana hoe nananto tena tao amin'ny violon zanakao dia za zany mieritreritra mbola manana espoir hoe mbola velona izy zao dia manahoana ho any ainy madama nananto tena tao amin'ny violon zanakao dia maty ozy izy dia tonga dia tena tsy narainy ininina fa iny poziko iny tonga dia naka poketra dia lasa dia efa eny andalana zay avy any asabotsina mena teo amin'ny anombotra raba miverina ny antso indray izy aizy ianao madama ozy izy dia efa ty andalana ao tonga dia any amorka ozy izy anynareo mijery anazy Teboka maromaro no nahatonga io fanahin'ny fianakaviana io. amiko zany rano marina nananto tena lazaina fa nananto tena ny zanako tokony ho hita masoko ao anaty selula izy hoe io tokoa ny zanakao fa miantona ao anaty selula fa maninona ny tonga dia hoentiny any amorka zay aloha zany efa hafahafa amiko ny inona no antony mbola nanatsona n'le polisy le responsable fitsoahany tamin'ny 3 volana lasa amiko zany io polisy io no namonina hahafaty anazy rehefa tonga teny amorka zay moa zany tonga dia nisososina akany amorka gaga be fa misy marika eto amin'ny tendany tsy marika natady mihitsy raha fahitako an'le izy misy tasy mangany eto dia misy trasy vonto ny tendany eto nanontany mihitsy moa be mazy fa nga misy gorge izy goatra izy io tsisy goatra zany izy dia eto misy mangana kely koa dia eto foncé be zay moa tsy afaka mamadika an'le razana fa eto foncé be ny any ambadika zany tsy haina intsony zay any ambadika any dia raha ohatra ve zay efa tsy fandraisana ndraikitra zany hoe olona midy violon akanjo bavy dia ahafaty anazy na nananto tena izy fa roa manarak'izay nisy afikasika hitanay tany aposiny olona miditra violon ve tokony nisy afikasika ny aposiny dia nasehon'le commissaire divisionnaire anahy nanontany amantsy ahoana ho no fomba nataony namono tena nasehony anahy le sary tsy logika mihitsy hoe akanjo pull ve tsisy cordon tsisy capuchon dia ahafaty anazy izy 1m70 dia le sary tsy miantona ny olona mamono tena zany amiko miantona fa ny sary tompoko manao ohatr'izao tombony mikasika tany mitoleviko ohatr'izao ahoana fomba ahafany mananto tena amin'izany ary violon zany amiko tsy tokony isy zavatra fa ny anato tena mihitsy dia namangy anahy amin'ny valopy zareo mbola nitazomiko ao le valopy any an-trano miaraka amin'ny vola 10 alina ao an-trano ahoana dia olona maty ao amin'ny selula hoe zany l'accidentel na inona dia logika ve hoe polisy andeha hamangy anao amin'ny vola 10 alina sakasy quelque chose zany amiko zay aloha efa profo manokana tamin'izay izy hitanay miresaka taminay tao anatin'ny salina nanaovana atao amin'ny enquêteur akanjo polo normal zao na misy velany ary dia hita hoe normal le polo anatiny fa no tany amorka izy mivadika le polo nanaovany zay zany dia efa hafa indray zay version an'izay aminay fijerinay an'izay Mitaky ny anehoana ny marina mikasika ny rarany ireny ny tokiana isy raha ny fanazavana ny fitoriana ho ataon'izy ireo. Ny takiko zany mba hivoahan'ny marina ny amina nahafaty an'ilay zanako satria tsy mihino ary tsy anaiky mihitsy ny saiko hoe namono tena ny zanako dia iangaviako zany ianentanako ny fitondrana fanjakana sy ny tompona ndraikitra hikariko ny marina momba izao zavatra izao fa tsy ho vela fotsiny amin'izao ho vela ho fatifaty momoko ohatr'izao fotsiny ny akidiny olona majinika mitoriny commissariat 5e mihitsy no toriako Efa mivaly ve ilay autopsie? Tsy nomendreo anay mivaly l'autopsie fa tsy maintsy fitsarana hono na ny mpanao ankety no maka mivaly l'autopsie fa tsy manana droit an'izany aminay propre ny ray aman-dreny. Androany nisafidy ny tsy anio ny heviny na hitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity ny teo anivon'ny polisym-pirenena raha nanontaniany mpanao gazety. Lavomavao hafa kosa indray dia rotsaka ny orana eto amin'ny faritra ny Lalamanga raha pitso mandritra ny fetin'ny Noely. Azo orana tahaka izay ihany koa ny any amin'ny faritra Atsimon'Nosy araka ny vinavinany mpamantatry ny toetry ny andro miantarandrena io. Raha toka omaina amin'ny ankabeny ny toetr'andro ny tapany maraina ho an'ny rapitso 20 Desambra eto Antananarivo, isy tandrifin-drahona andalo ny fiafaran'ny tolakandro. Somary andao manao atsika amin'ny avozany fa misava ihany moa rehefa misasatrandro ary mety ifangaro amin'ny zavotany zany indrindra ny vomaraina. Mety azo an'izay ora ambanatrisika ety amin'ny ilany atsinanana Lalamanga, Vasinankaraka ary Moromania. Ito ihany koa ny rotsakorana ny Atsimon'ny Nosy ato anatin'ny roa andro, izany hoe mandritry ny fetin'ny Noely sy ny 20 ny volana Desambra ho avy izao. Misy risin-drahona aloha ao Atsimon'i Madagasikara dia zay zany mandrafitra ny toetr'ny andro.
entana amin'ny rosatorana tany amin'ny faritra atsimon'Nosy iny izy amin'ny androany mbola vinavinaina hitoy ho amin'ny rampitso izay ary misy tany an-dalana ataty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy. Arak'izany dia saika mbola hita tahorana tany aloha ny tapany atsimo Madagasikara raha amin'ny rampitso maraina. Izany hoe any amin'ny fahatovadivavy fitonana atsimo atsinanana Iorombe atsimo andrefana Anosy ary Amboy mety ahazorana tandrifindraona ihany koa ny Bamaraina be fa mandaly any zany eny amin'ny morontsiraka ny faritra Nalanjorosy Batsinanana torak'izay ihany koa morontsiraka ny faritra Sosiasy Boeny. Namafisy ny mpaminavenan'ny toetrandro fa tsy mbola ina loatra eto ny mety ho fisiany rivo-doza amin'ity herinandro ity. Raha ny maripana kosa 20 farafakely ny ary mandina ny 5 degré Celsius ny ho maripana ambony indrindra eto amin'ny Nosy. Chocolat sy bûche de Noël sakafo roa be mpisafidy indrindra amin'izao ankatoko ny fetin'ny krismasy izao. Betsaka ny mpanjifa tsy maharaka ny tsena hoy ireo mpivarotra Michela Renardo. Ray andro tsy ahatongava ny fetin'ny krismasy saika tapitra avokoa ny chocolat novokarina teto amin'ny toeram-pamokarana chocolat iray ity eto an-drenivohitra ity. Tao anatin'ny 2 herinandro nanomboan'ny fandraisana ny komandy chocolat mihoatra ny 50 kilao no lanin'izy ireo. Cacao zay ny chocolat eo amin'ny 30-40 kilo eo. Dia tsy maharaka mihitsy anazy zay satria misy mividy couverture, misy bonbon, misy figurine, misy isan-karazany. Dia ny cacao moa le farany ambanja dia taraiky be. Ny farany ataonay zao dia eo amin'ny 20 kilo eo ny chocolat. Ny totaliny zany raha ohatra ka dia eo amin'ny 50 ou 70 kilo eo ny de chocolat. Satria tena nandeha be mihitsy. Mba lany daholo kely fotsiny sisa 15 kilo fotsiny sisa tavela ao zany ary 15 kilo zany mbola ho lany satria mbola misy olona mikomandy couverture sy chocolat pour nouvel an. Amin'ny ankapobeny, saika ireo orinasa no tena nanao komandy mialohan'ny fety raha ny fanazavana, ireo olon-tsotra kosa 3 andro na 2 andro mialohan'ny fety no betsaka tonga. Ka ny différence le izy akaiky fety zay no mabetsaka ny hoe nanao komandy fa raha andavanandro izy normalement malafo zay satria vitrine matetika vida dia mameno foana isaky ny andro fa le izy tsy calculenay hoe firy eo no lafinay fa matetika c'est toujours les mêmes clients no tato aloha zay nanana client betsaka vaovao tena betsaka vaovao. Les grandes sociétés no commande betsaka taminay à peu près 600 pièces dia aveo leny misy société isan-karazany no commande chocolat taminay tsy naharaka mihitsy ary zay am'le fa artisanal le izy dia miasa hatramin'ny maraina mihitsy zay amin'ny tanan'ilay commande aingana. Etsy ankilany ankoatra ny chocolat isan'ny sakafo tsy afa-misaraka amin'ny fetin'ny krismasy ny bûche de Noël. Raha tamin'ny ity taona ity mbola ireo bûche au chocolat hatrany no tena be mpitady. Isany zaho tamin'ity nieritreritra eo amin'ny 120 eo ny eritreretinay mbola eo amin'ny atsasany eo aloha zay hatreto ny livre fa tsy fantako mandrapariva ny andro hoe anahoana zany le izy fa mahita aloha zay hoe ohatrany mba tonga ihany ny olona satria le prix nenay nezahana tsy nasondrotra. Mpiavaka anazy tamin'ity tena nivirena akany amin'ny chocolat misy kokoa zahay satria ny olona zany tena rehefa fety ohatr'izao dia tena tia chocolat ohatrany hoe plutôt chocolat be mihitsy ny olona rehefa fety dia tsy dia nanao fruit na couleur hafa loatra zay fa tena chocolat ny tena betsaka. Eto kosa aloha tena hita hoe miakatra be satria na olona avy any lavitra ary dia efa mahafantatra izy hoe ato aminay misy bûche foana azo raisina rehefa ohatran'izao dia tonga foana zareo. Manana ny tantarany ny bûche de Noël antony ampifandraisana azy amin'ny fotoana nahaterahany Jesoa. Zany ny esprit an'le izy tena hoe zay amin'ny bûche anazy zay dia hazo tapaka hazo le izy satria hitanareo tsara rehefa krismasy zany dia ny esprit nitondrana anazy tany am-potony rehefa mangatsika be any amin'zareo dia eo ambody cheminée rehefa mangatsika dia zay esprit an'izay mihitsy zany hoe tamin'ny vanim-potoana nahaterahan'i Jesosy dia tao anatin'ny atsika
dia mampiasa bus, mampiasa hazo, dia io zany novaina ohatrany hoe gâteau zay le izy. Amin'izao ankatoky ny fetin'ny krismasy izao, iray alina ariary ny 100 gramma amin'ny chocolat, raha toa ka manodidina ny iray alina ariary hatramin'ny 4 alina ariary ny bûche de Noël. Ao anatin'ny resaka krismasy izay hatrany dia nidina be nisan'ireo olona tonga mamono fanomezana eny amin'ireny mpamono cadeau ireny amin'izao fotoana izao. Tsy misy intsony mavita manoatra fanomezana lafo vidy, fanomezana tsotra no maro anisa, indrindra ny kilalao ho an'ny ankizy. Ivrychard. Nangina ny tsenany kojakoja fanaony maro fanomezana mandritra ny fanamariana ny fetin'ny Noely tahaka izao. Raha ny fanadiadiana natao, ny enan'olona tonga mitady fanomezana na izany ho an'ny ray aman-dreny, ny olon-tiana sy ny manodidina, saika ny fanomezana natokana ho an'ny ankizy sisa no be mpanjifa. Matetika aloha ilay kilalao foana ny tena fanome, nefa isy fotoana koa izany manome ho an'ny ohatra hoe izay mivady, fa tamin'ny taona ity izao tsisy noho fahasahiranana dia ny ankizy ihany aloha mahazo. Fa somary miakatra koa ny vidin'ny zavatra izao dia miakatra kokoa raha ny vidiny, fa foana ihany izany hoe le manombotra fotsiny ihany dia mahafinaritra anazy hoe mahazavatra na dia zavatra kely ara dia evao ny tay dia hoe rouge ny couleurany, satria na le tery amin'ny rano tery izay dia izay mitany dia hoe rehefa amin'ny Noël vao mahazo. Nidina fisasaka be izao ihany koa ny olona tonga mitondra ny fanomezany ho fonosiny eny anivon'ny toerana voatokana amin'izay na ny mpamono cadeau. Tsy misy afa-tsy 30 isan'andro izany raha ny laharana ny famonosana fanomezana ho an'ity iray mpianakaviana ity ankatoky ny Noely hatrizay. Fanomezana tsotra sisa no be mpitondra eto aminy amin'izao fotoana izao. Dia raha mamono ilay olona tsy ngeza ohatrany taloha tsy fa kely. Ohatrany hoe lobaka taloha nisy manao blouson cuir, kiraro lafo vidy, izao maly izao kiraro fripé io fonosika. Inona zany sisa le hoe tena cadeau isan'ny misy manolotra zany. Kilalao dia akanjo. Toma mbola tsisy ny confinement tena mamono carte grise ao atolotra olona. Izao kiraro fripé ry. Izay moa ilay izy ka tsy hitatsony hoe miakina amin'ilay hoentin'ilay olona zany sisa ny fivelomanay. Raha ny fanazavany mpivarotra kojakoja fanao fanomezana entina namariana ny fety Noely. Nanomboka ny taona 2024 noho ny kororosofahana ny tsena. Nanampitrotraka ihany koa ny vidangany vidim-pianina sy ny Covid-19. Na izany na tsy izany, hita taratra ny fanarahany ankamaroan'ny olona nanaovana fanadiadiana ny mazava-dehibe Noely sy ny foto-kevitra anatin'izay, indrindra ny fifampizarana araka ny eo am-pelantanana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia filaharam-be no hita teny amin'ireny arean'ny taxi be ireny tamin'ity androany ity. Raha teny amin'ny tobo fiantsonan'ny fiara izay mampitohy Antananarivo, Ivato sy Ambohidratrimo ary Mahitsy isaky ny adiny iray vao misy fiara roa na telo tonga raha ny fanadihadiana natao Michel Arana Arzona. Tahaka izao ny filaharana fiara fitateram-bahoaka teo Vasakosy, ahitana ny zotra mampitohy Antananarivo sy Ivato ary Antananarivo sy Ambohidratrimo tamin'ny 3 ora atoandro. Velo tarainy ireo mpandeha manoloan'izany. Lahatra tokotra ny eto amin'izao fety izao satria rehefa katroka amin'ny fety matetika izany dia be olona mandeha miantsena sy ohatr'izany. Fa matetika koa nefa ny fiara indraindray izy mihodina any an-dalana any dia izay koa antony tsy mampisy an'ilay aty satria mahatonga an'izay ny lalana ratsy makaty dia kamo zareo makaty. Dia amin'ny toerana ohatran'izao zany mba irinay mba tokony hoe isy mpitandro ny filaminana ohatra hoe mba mandamina ihany koa sy ohatr'izany mba manara-maso an'izy ireny satria mijaly ny vahoaka maika hamonjy ny any an-tanàna satria fety ny andro krismasy rapitsy. Eo amin'ny adiny iray latsaka kely eo zany zaza iny tonga teto. Dia fa tente taria Mahitsy ara fa ny Mahitsy koa mbola indroa amin'izao dia naleo makaty aloha. Na tapatapaka sa ny bus tiampy sa le bus mihodina mpandehanana. Zay ngamba ny mahatonga na hoe milahatra eo. Tsy za rery moa zany fa zay vahoaka rehetrarehetra. Fa raha izao zao reo olon'ireo fa samy mba te anatina ny tokantrano kely ny avy nefa ny izao ny atao. Sasany miandry ohatrohatran'izao. Avy any Arivomama zao ny ala.
ny alavany filarana be ao nosy zato dia aty fa zaho koa andeha hidina any ambanivohitra mahitsy any mbola filarana be ihany koa dia tena ohatrany gaga be ndraindraiky hoe misy mihodina an-dalana misy mitsoraka ihany le bus misy tena mitsoraka misy tena mandeha mihodina an-dalana mihodina ampandehanana mihitsy an-dalana ve sa le bus sa tsy ampy le bus namboadratsimo sy alakamisy satria alakamisy sy amboadratsimo zany zao tena betsaka eto fa le vato mba mandeha ihany le vato zao efa danilay latsaka fefany zao ny andro teto andeha alakamisy a dia ela be misy le alakamisy satria mihodina an-dalana ve mahatonga an'izay. Misokajy maromaro ny antony mahatonga izany raha nambarany tompona andraikitra. Isan'ny lehibe amin'izany ny faratsian'ny lalana mahatonga ireo fiara tsy tonga hatrany amin'ny terminus. Eo amin'le embouteillage aloha satrona ara ireo olona ireo lasa daholo fa voalohany embouteillage eo amin'ny faratsian'ny lalana zay zany miteraka an'le filaran'le olona eto. Ny fihodonana no tompoko dia tsisy tsony amin'izao satria ny ATT efa nametraka tsara mihitsy hoe tsy maintsy tonga aty Vasakosy ary misy ny plaque navety misy ny plaque permanent. Eto aminay tompo dia misy resaka hoe permanent tsy mahazo miala eto raha tsy amin'ny 10:00 mifoaka an'le olona ambony milahatra eto. Ampy aloha raha ny hoanay mpikarakara zany tokony ampy satria 300 isany isan'ny bus eto fitambarany le alakamisy sy vato 300 ka ahoana moa tokony tsy apaharaka azy fa mba miangavy sy manentana le mpitondra fanjakana zany mba hanamboatra an'le lalana mba misy mba tongavan'le bus aty satria zareo zany tsy maintsy hialan'izy io hoe tapaka resoro simba maro ny zavatra simba nefa le izy zany ajeren'ny mpitondra fanjakana fotsiny. Raha ny fanadihadiana natao miisa 300 ireo fiara fitateram-bahoaka ao amin'ny zotra D tokony ho ampy izy ireo izany na andavanandro na andro fety tahaka izao. Fanadidina miavaka indray no anoisantsika ny fampalalam-bao amin'ity androany ity mpibata entana sy mpitondra sarety Rakoto ary Malala Samuel Soa 7 taona izy amin'izao fotoana izao na tsy nisafidy manokana aza izay asa izay nambara amin'ny fatiny izany noho ny tombontsoa maro azo tamin'ny miantarandrianay. Izy no Rakoto ary Malala Samuel Soa fantatry ny maro amin'ny hoe Iary, raim-pianakaviana 7 taona. Mpibatentana no asany ary mpitarika sarety ihany koa. Ny taona 2012 sy 2014 izy no nanomboka nanao izay asa izay. Tsy nisafidiany manokana izao asany izao saingy nambarany fatiny izany. Fianarana aloha tena tsy dia lasa lavitra satria nanala BPC tamin'izany dia tsy afaka dia voatery nijanona moa sahirana koa ny ray aman-dreny moa ny tena zany olona avy any ambanivohitra hoe ndeha hila ravinahitra taty dia rehefa taty dia niasa tamin'ny zona ny any amin'ny zona indray tsy nitaky diplôma loatra ary zareo tamin'izany fa nanao formation amin'le manao akanjo ba fotsiny dia rehefa nahay an'le nanao akanjo ba dia nisy moa ny fikatoanana orinasa noho ny krizy hoe mifandimbindimby teto amin'ny fireneny ireny dia avy eo miverina nitady asa taty aoriana dia sarotra tena tsy nahita an'le nitady asa tsony dia hoe lasa mbo namana nanory tete maninona ozy raha mitotoana entana fa ohatra mba manina rehefa dia tena tsy hita ihany izay atao dia ohatr'izay nahatonga nahy tete miposy rehefa ihany arakaraka misy hoe indraindray zany rehefa tena mba mety izy dia mahavita 3 voyage 4 voyage amin'ny sarety eny mandehandeha lavitra any moa indraindray zany ohatra ny asa rehetra hoe misy fotoana inkio zany izy io tsy dia misy dia indraindray raha totoma kely amin'ny loha fotsiny tamin'ny voalohany tena menatra tena somary ohatran'ny menatra satria ianao zany fantatry olona be dia be dia tamin'ny mbola le menatra fa vao andeha ianao zany dia fantatry ny olona rehetrarehetra dia somary ohatran'ny menatra kely tamin'ny voalohany fa rehefa nahita an'le asa ohatran'ny asa fivelomana rehetra dia afaka izay enatra kely izay taty aoriana arakaraka zany indraindray zany rehefa tena mety ary izy mahazo eo amin'ny 10,000 4,000 eo fa indraindray rehefa tena tsy mety koa izy dia 10,000 ary no azo ny ray andro misy fotoana ohatraohatran'izany eo. Andravoahangy sy ny Mandininy no toerana iasany. Tsotsotra, tsy manao kiraro na kapa, manao akanjo tsotsotra ihany koa izy rehefa miasa. Tsy mitovy amin'izay ny tenany rehefa mianjaika tahaka ny hita amin'ny Facebookany. Efa misy hoe izy ny akanjo natokana iasana ary misy ihany koa ny fanaovana rehefa tsy miasa. Rehefa rinina dia manao kiraro ihany satria amin'iny tsy na mangatsiaka dia le hery fiarovana an'le vatana inkio zany ilaina manina satria le sady efa miady amin'le hatsiaka le vatana
no mbola tsy manao kiraro dia raha fa ny tena tsy manavanana manao kiraro amin'le andro mafana ohatran'izao manko zany le tsempoka ianao dia rehefa le tsempoka ianao dia lasa malamalama be daholo ny tongotra dia ohatran'izay ny taloha zany na ohatra ny hoe mandeha tongotra amin'ny tany io ara dia marary le tongotra na ohatran'izany fa nefa nizatra iny moa le izy kio zany sady le fiainana fianarana ohatr'izay io mba ilaina sady mahay hoe mianjaika be ianao moa ilaina satria arakaraka le alehanao zany misy fotoana ianao ohatra hoe ndeha ho any am-piangonana na hamonjy fanasana ve dia ohatra le akanjo fanaovany aty ohatra izao foana dia misy fa le tia indray nefa dia tsy maintsy no le asa dia tsy maintsy ohatran'izay ny akanjo anaovanao zany tsy maintsy le akanjo hoe amin'le fotoamanentana mihitsy fa tsy afaka akanjo tsara be hoe any nahazo be dia be tamin'ny tony moa tamin'izay eny tsy manimbazimba leo le natao fotoamana entana le izy fa le mba mafimafy kokoa zany le itaomana entana satria taloha nanao coton dia ohatrany hoe vetivety kely le akanjo vita amin'ny coton dia rovotra dia ohatrany hoe tomba mafy mateza be dia ny ilon dia mateza ampiasy sy ny ankohonana izany hoe ny vadiny sy ny zanany efatra ary nahafahany namerina azy ireo ny asa fibatana entana sy ny fitarihana sarety hoy izy namafisy ny rakotoary malala Samuel Soa fa tsy misy asa ratsy ary zava-dehibe ny ilofosana amin'izany atao hoe mahavita eny tsy dia tena hoe mahavita dia ahoana moa fa mba hoe mba mianatra ny zanaky ny tena mba sakafo sy ihany moa mba manana mba kely eo zany zay fa le tena mahavita manko zany hafa ndray ny sakafonay aloha ohatran'izany ohatra zao dia ny fianaran'ny ankizy dia mba manana fitafiana mba ohatran'izay arak'izany na dia rehefa mba fety ohatran'izao moa ohatran'izay zany le izy mba miaina ohatran'ny olona rehetra fa zany hoe izy fotsiny le asa somary mafimafy zany izy fa tsy dia mitoy ny asa satria misy herim-batana be ny afatra fiainana zao misarotra dia no mipetrapetra-pona ny asa zany le namafisika any te tsisy asa ratsy zany fa ny fanajana azy ihany zany ny zava-dehibe dia mifatokisan'ny olona nkeo satria ianao raha vao tsy atokisan'ny olona zany eo amin'ny sehitry ny asa dia tsisy anakaramanao mihitsy dia noho izay fatokisan'ny olona zay ny tena voalohany indrindra aloha tena tsy voavidy vola dia izay fatokisan'ny olona zay dia ny asa tsisy asa ratsy nafarana an'retanao rehe zany raha vao tsy mahita asa mifanaraka amin'ny traikefa ohatran'izao ohatra nany hoe manana traikefa hafa ihany fa zany hoe teto aloha zany nefa hoe mahazatra dia mandra-palo dia ajaina tsara ny asa fa io asanao zany rehefa ajainao tsy maintsy hatafitanao ihany io hatramin'ny farany ny asa tsisy hoe avolenta sy ihany na fa mitovy daholo rehefa mahavelona ka atao amin'ny fahamarinana rehefa amin'ny fahamarinana na azahoana vola dia mety foana ankafiziny eny ny andavanandrom-piainany taorian'ny fotoam-piasany androany atoandro ohatra dia nitondra ny fianakaviany an-tsena hiatrehana ny fety Noely Samuel Soa tahaka mahazatra anaraka dokavatro isika melohany idirantsika amin'ny tapany faharoa amin'ny vaovao fo rehefa avy eo ary Fête légendaire isaky ny vidy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara apetrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro manatonangana eny amin'ny Telma shop dia nizao Vaovao be andraminy Gino Ice zay zava-pisotro manalahitaheta vita avy amin'ny dité natoraly azonao jifaina ny amin'ny varotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja fotoana mametrahana izany fety miaraka amin'ny fianakaviana izany mikarakara fifaliana ery fento fanantenana indrindra rehefa miara-mijery fahita lavitra ka andao ariary fety 10 ariary monja ny décodeur miaraka amin'ny access iray volana be izao tolotra manan-kery hatramin'ny 24 Desambra efa abonné Canal Plus ve ianao mahazo to Canal Plus mandritra ny 10 andro be izao rehefa avy manao réabonnement ianao manatonengana eny amin'ny pajinjara Canal Plus akaiky anao
Chantecler ny akotsika vita malagasy. Chantecler akoho tsy misy hormone. Chantecler akoho tsy misy antibiotika. Chantecler akoho ny sakafo katsaka sy soja zato isanjato. Chantecler akoho ara-pahasalamana zato isanjato. Atokisako. Chantecler akoho tena mafilotra. Chantecler mbola afarasana koa zaraiko amin'ny manodidinay. Chantecler ny akotsika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Anatin'ny fanomanana ny fetin'ny krismasy sy farantaona izao mandeha ny tsenan'ny vorona raha nambaran'ireo mpivarotra izay nanaovana fanadihadiana ny enatra any amin'ny 100 ny vidin'ny gisa raha toa ka niakatra ny vidin'ny gana raha ny fanazavana Abraham Randriamanana. Miroborobo ankehitriny manoloana ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona ny fanjifana ny vorona raha nambaran'ireo mpivarotra. Na eo aza ny fisian'ny valinaretina, tsy toy ny tamin'ny taona lasa, nitombo ireo mpanjifa raha ny fanazavana. Tapa-bolana mialohan'ny fetiny nanomboka ny fanatavezana ireo vorona ho an'ireo mpivarotra. Eny zao izy aloha zao mety fa tsaratsara ihany izy aloha zao. Zay zany zao amin'izao malafo ihenana isan'andro. Taloha izy zany aloha zao latsaka kely izany amin'izao aloha. Latsaka kely. Latsaka kely teo amin'ny ray alina teo. Taloha izy zany zao raha ohatran'izao zao ny anina 7 alina fa zao izy zao 9 alina. Ohatry toy zany zao le 10 alina le matsinjinika kely. Tamin'ny herintaona aloha tena ratsy ny tsena efa tamin'ity zany somary mba nisy kely raha mihoatra tamin'ny herintaona. Ohatrany hoe raha ohatra zany raha taloha ohatra hoe 100 no tena mividy dia izao zao mety efa miverina 80 ohatra. Zany hoe 60% zany raha mihoatra amin'ny taloha. Ankilan'izay niakatra manodidina ny 4,000 ariary hatramin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny gana raha oharina ny teo aloha. Tsy niova kosa ny vidin'ny vorotsoloza izay anisan'ny be mpanjifa ankehitriny. Ny vidin'le gana niakatra ny any am-piombo zany nefa ny ety an-tsena tsy mahalafo kory ianao. Tamin'ity zao ny gana nalaina 2 alina tamin'ny herintaona lasa niakatra 4,000 sy 2 alina, 3,000 sy 2 alina. Le vidina katsaka ny sondrotra, vidin'le sakafo mihitsy zany no sondrotra. Nefa ireo vorotsoloza manatody misy manatody tena anatody mihitsy ara zao io anankiray io. Ireto iso 70,000 ariary ny vorotsoloza vavy. Dia ny anina moa zao 100,000 ariary ny lava fa aty ara zao mety mbola latsak'izay zao io laky areo lahana. Satria io zany maivana raha mihoatra amin'ny von'ny anina ny tiako nenana amin'ilay maivana mora le vonona. Raha mihoatra amin'ny gisa zany izy dia mora le vonona satria ny gisa zao dia mifidifidy ina moa mifidifidy olona mihinana raha mihitsy zao dia mety andora vao tsy zaka na salam'izany sady mety araharikibo mihitsy ary. Fa ny vorotsoloza tsy mba ohatran'izany fa io tena ohatran'ny akoho ihany zany ny tsirony fa zany hoe mety mbola tsara noho ny akoho ary. Ho fanamariana ny fety sy ny fanomezana fahafampo amin'ny sakafo hoan'ny fianakaviana mandritra izany no isan'ny antony manosika ireo mpanjifa hividy vorona raha ny fanazavana. Sarindoko zao ny jereko tety noana rapitsy vavovavaka. Ety zao mba mory ohatra hoe mba manokana kely dia mba fety mba mampifalifaly ankizy. Mba tratran'ilay tontaona zany dia tsy dia fanao matetika ilay izy dia mba miara-mifaly amin'ny mpianakavy dia izay no antony fidianana. Ny anay aloha zao ohatra amin'izay dia sarin-dokotra io ihany mahazatra anay dia indraindray rehefa gana dia gana. Nanomboka ny herinandro lasa teo ary toy hatramin'ny fiandohan'ny taona ny famarotana ireo vorona ho an'ireo mpiompo raha ny nambaran'izy ireo. Maro kosa ny teboka azo atomboka avy hatrany amin'ny fanatsarana ny sehampiariana lavanila eto Madagasikara. Lohalaharana amin'izany fanalalahana ny taratasy sy fahazahon-dalana anondrana ny agrément izay tsy tokony ho giazan'ireo mpandraragoavana ho ny solombavamboaka avy ao Antala. Yves Richard. Tsy mbola tafarina ny vidiny lavanilina na misy aza ny fametrahana ny vidiny farany ambany ho 5,7 ariary napetraky ny fanjakana. Ambany lavitra noho izay ny andraisan'ny mpandrarany vokatra raha ny ao Antala. Trango izay tsaiky itovizan'ny toeram-pamokarana lavanilina sivy eto Madagasikara. Raha vidin'ny lavanilina
agny amin'ny entre 10 amby zato ka hatramin'ny eo amin'ny 100,000 ndraiky ambanin'izegny arakaraka io moa tsy dia hita mazava tsara ilay izy fa araka ny feon'ilay miresaka ihany zegny dia afantarana fa tena magnodidina 100,000 izany ny resan'ireo masaka zany any tokony x5 farany kely na x6 ny vidin'ny manta ny tokony pitran'ny masaka satria rendement azy 6 kilo verte avy magnaboaka kilo raiky masaka zany hoe raha ohatra tokony 75 milliards zany tokony vidin'ny manta zany tokony x6 zegny tokony boaka ny masaka. Maro araka izany teboka azo atomboka avy hatrany hanatsarana ny sehampiariana lavanilina. Ankoatra ny fanafoanana ny famerana ny vidim-bokatra, indrindra fametrahana ny vidin'ny farany ambany. Takina ny alalalahana ny taratasy fahazon-dalana anondrana. Ny agrément izay tsy tokony ho giazan'ireo mpandrara vaventy hoy ny fanazavana. Zavatra rehetra rehefa ambela malalaka tsy maintsy misy faninanana rabarotro. Rehefa ny faninanana rabarotro tsy misy, zany antenena zany fa misy fiakarany vidim-bokatra. Fa ireny manao madinidinika regny isan'ny mampiakatra vidin'ny-bokatra. Indraindray izy mahazo quota 50 tonnes, 100 tonnes. Fa misy ndraiky edy jeune opérateur mahazo 5 tonnes ohatra izy. Fa ireny 5 tonnes regny tsy andeha hiandry le mahazo 50 tonnes, 100 tonnes mihodigny malaky farany io tsy miambigny le prix ambany zany fa miezaka izy mba kelikely bénéfice nefa izy mihodigny malaky. Ka ny fisiana agrément amin'olo maro zany agnisan'ny fahitako azy manokana, agnisan'ny mampiakatra azy. Tokony hojerena akaiky ny momby io hoy ny solombavambahoaka. Raha tiana ny hanatsara ny sehampiariana indrindra ny fanondranana manomboka ny taona ho avy. Raha ny taon-dasa nahatratra 27,000 taona ny vokatra naondrany Madagasikara nanomboka ny 15 septambra 2022 hatramin'ny faran'ny volana aprila lasa teo. Itombo lavitra noho io ny vokatra voaondrana raha voajery akaiky ny momby izay ka antony antso fanairana ataon'ny solombavambahoaka. Reto amin'ny fampahalalam-baovao kosa isika dia nirehatra tokony tamin'ny 9 hariva teo ny bazary ao amin'ny tanànan'ny Soanierany Vongo faritra Nalanjorofo. Raha ny fampitam-baovao azo tany antoerana ny fisian'ny court-circuit no niteraka ny firetana raha ny fanazavana ireo nanatro maso manano sarotra ny famonoana ny afo ao antoerana noho ny tsy fisian'ny sapana mpamonjy voana. Hatramin'ny 7 latsaka 12 minitra teo miezaka ny mamono afo ny vahoaka ao antoerana tsy mbola voafehy moa ny afo amin'izao fotoana izao raha ny vaovao voaray farany. Ao anatin'ny fankalazana ny fety Noely nalatanteraka fizarana fanampiana ho an'ny mpiasa teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany. Tamin'ny tindray mitoraka ity vary no nizaraina tamin'izany ny rarosoa ny rehetra hanao fety sambatra ny ministra tompon'andraikitra nandritra ny fizarana tamin'ity androany ity. Nanentana ihany koa ny tenany amin'ny tokony hanaovana vaksiny ahafahana manamafy ny ady amin'ny Covid-19. Lafa vaovao fa kosa indray dia nitondrony ireo mpanolontsaina munisipaly ho ny prefet Antananarivo no ambadiky ny fifamindram-pahefana tervemanta teo amin'ny ben'ny tanàna voaeliky ny fitsarana sy ny ben'ny tanàna absolutoerana ao Ambodrapeto ny alarobia lasa teo. Mangataka taratasy mazava makasika izay izy ireo amin'izao fotoana izao. Yves Richard. Roa ny ben'ny tanàna mitantana ny commune Ambodrapeto Atsimondrano amin'izao fotoana izao. Ny ray ben'ny tanàna voaheliko ny fitsarana amita roa taona ny tranomaizina sazy miantona. Ny ray hafa ny lefitra voalohany ben'ny tanàna absolutoerana. Ity faran'izay nahazo taratasy fanamariana mazava avy amin'ny Paka. Andray ny fahefana Vonjomaika hitantana ny commune mandritra ny fitanànam-ponja Vonjomaika amin'ny ben'ny tanàna. Ny ben'ny tanàna tompo-toerana izay nanao fifamindram-pahefana tery tamin'ny lefitra voalohany hoy ny mpanolontsaina munisipaly. En cas de prononcer des décisions définitives, le condamnant, l'élu ne peut reprendre son poste. Zany hoe raha condamné zany, tsisy mazava hoe condamné ferme na condamné avec sursis. Fa rehefa condamné fotsiny ato, hoe le condamnant, l'élu ne peut reprendre son poste. Zay zany aloha zava tsara mihitsy zay. Rehefa nanao appel zany dia ohatrany tsy manan-kery zany aloha ty aniny ty. Tokony tsy mbola hiditra ato amin'ny birao izy zany raha tsy mivoaka le arrêt moa ny any amin'ny cour d'appel zany. Tsy cour d'appel ho amin'ny Paka
dia tokony sy mbola ho ato izy zany raha napiakatra fitsarana izy zany a ka tsy mieloko atso zay izy vao tokony amonjy ny poste zany raha ny voasoratry ny lalàna na nahazo fahafahana vonjomaiky na meloka ka miandry fanafoanana didy rehefa nangataka tsy afaka mandray toerana ny olona eny anivon'ny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefana iray takina ny fampiarana ny lalàna araka izany hoy ny mpanolontsaina munisipaly nisy atao voany tao nisy taratasy avy amin'ny fanjakana minome petrako mihitsy a minome 2e adjoint monsieur Fano lasa ho 1er adjoint ho lasa mitondra ny commune zany amin'ny absence en maire taratasy tompoko nanendry anazy teo tamin'ny mercredi nefa rehefa nandeha ny resaka teto a nisy vakiko tonga de vakiko ny resaka izy ao amin'ny fitondrana satria izy ny dénonce teto hoe préfet n'Antananarivo a il habite chez nous fa verbal dôle nandeha teo hoe mahazo miverina miasa io mera io de za izao hatramin'izao tamin'ny mercredi ny farana teto ny février extra maika hatramin'izao zay mbola tsy mahazo ny taratasy tokony mahazo zay vesatra nanamelohan'ny fitsarana mbeny tanàna tompo-toerana ny fanodikodinana volam-panjakana amin'ny totaly 4,7 sy 3 hetsy sy 9 tapitrisa ariary fa nararao tapahefana fanaovana osoka sy fampiasana osoka raha iverenana olona 5 no voapanga niaraka taminy izy irery no nahazo sazy miantona tamin'ny fitsarana andrasana araka izany ny fivoarany raharaha indrindra ny fanehoan-kevitry ny prefet voatonona tamin'ity raharaha ity faran'izay tsy mbola nahazoana fionana atreto sarotra kosa ny fepetra takina rehefa hanao fananganan-jaza indrindra eo amin'ny fikarakarana taratasy ray katrany amin'ny orotona no faharitan'ny fikarakarana izany nambina ravelorsa maharitra raika hatramin'ny roataona ny faharitan'ny fikarakarana ny tota-taratasy raha toa ka hanao fananganan-jaza ny olona iray sarotra ny fepetra takina rehefa hanao fananganana samy hafa ny fepetra takina amin'izany ny fangatahana ela dia ela tokoa satria araka ny voalazako teo hoe sarotra dia sarotra ny fepetrapetraky ny lalàna zay vao afaka manangan-jaza dia raha fananganana zany a raha ohatra ka hoe adoption plénière moa ny voalaza dia samy hafa ny fepetrapetraky ny lalàna raha national izy a hafa ny fepetra raha international izy a hafa ny fepetra zay mihamafy kokoa dia misy koa ny fananganan-jaza azo atao intrafamilial zany hoe mpihavana ihany zany a ny misy roy mpihavanana zany eo amin'ny zazatsangana sy ny mpanangana dia mba somary moramora ny fepetrapetraky ny lalàna amin'izay fa ny fotoana ela dia ela matetika raha ny enina amin'ireo olona manao demande dia mahataty herintaona na roa taona any hoany vao tena vita tanteraka ny taratasy momba ny fananganan-jaza maro ireo tranga hita eny anivy ny fiarahamonina ny fitsoana didy amin'ny zanany no mateti-pitranga akoatra ny fahafatesany ray na ny reniny tranga matetika moa zany a tena misy tokony misy a dia le hoe zaza hita indraindray a misy manary ary ny ray aman-dreniny a dia miara-miasa amin'ny PMPM moa zany zahay a dia mametraka ny zaza amin'ny toerana ohatrotony dia misy koa indraindray a ankizy tena hoe ny ray aman-dreniny mihitsy a no manatona anay na manatona eny amin'ny PMPM milaza fa tsy afaka nitaizany zaza tsony izy a dia petrakay a amin'ny toerana ohatrotony indrindra mora mbola kely ny zaza mbola maro ireo zaza sahirana tokony hisitraka ny zoma olona ny zava-dehibe dia ny fanampin'ireo malala-tanana azy ireny ny marateo nisy ny fanaterana fanampiana avy amin'ny voameram-pirenena maleo tena momba ny zon'olombelona na ny CNIDH ho azy ireo izay no tanterana teto amin'ny akany saratra eto Ambohika ko ankizy manodidina ny 520 izy ireo ny sitraka izany amin'izao fetin'ny krismasy sy ny faran'ny taona izao ny tombo kosa ny lozam-pifamoivoizana mahakasika ny kodiaran-droa indrindra zao akatoko ny fety noely sy faran'ny taona izao saika namoizana aina an-trano ny tranga misy raha ny teto andrenivohitra nodrenena antony anaovan'ny fikambanana misehatra amin'ny fitondranana moto antso amin'ireo mpampiasa lalana tsy akanavana fanampanazavana voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny tsy fahalalana code de la route be da be no mitondra moto nefa ny tsy hainy koa hoe raha ivily gauche izy inona ny tokony ataony ivily droite izy ohatrany ahoana ny ataony dia lasa mitehaka accident anazy le izy faharoa manarakarak'izany trampy traikefa mihitsy izy
ohatra ny hoe mba mahay mitondra moto fotsiny zany mahay mitondra fa tsy mahay mampiasa dia ilaina ny miditra amin'ny fikambanana ohatra n'izao. Voalohany indrindra aloha dia ahafantaranao ny toromarika tokony ataonao raha hitondra moto ianao. Dia eo ihany koa manampy anao be da be ny mpikambana hoe ohatra ny ahoana ny fahafantaranao code de la route ilaina indrindra zany eo amin'ny fitondrana moto. Dia ny fitaizana ny moto ihany koa ilainao. Entina nisorana ny saratsy amin'ny mpitondra moto izay sy fanamarinana ny Noely moa dia nisy androany fanolorana fanomezana toy ny kilalao sy vatomamy an'ireo mponina marefo teny amin'ny la réunion kely izay nataon'ireny fikambanana moto ireny. Fa maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia miatrika ny andiany afadimy amin'ny fianaky ny valinaretina Covid-19 ankehitriny ny any Europe. Maro amin'ireo firenena any an-toerana no manamafy ny fepetra sy ny sakana ara-pahasalamana toy ny famerenana ny couvre-feu, ny fitakiana ny fanaovana arovava-orona sy ny passe sanitaire. Fanandina. C'est la première région d'Espagne à franchir le pas. Isan'ireo faritra voalohany namerina ireo fepetra sakana sy ny fepetra ara-pahasalamana manoloana ny valinaretina ankehitriny ao Catalogne ny Espagne. Isan'izany ny fametrana ny fepetra amin'ny famerina ny fivezivezena amin'ny alina, indrindra mandritra ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona izay manomboka amin'ny 2 ora alina hatramin'ny 9 ora maraina. Ankoatra izay, tsy maintsy manao ny arovava-orona avokoa ireo mponina mivezivezy raha nambaran'ny tompona andraikitra ny an-toerana. Maheran'ny 2:07 alina tato anatin'ny 420 ora ireo tranga vaovao marina atao Espagne raha ny fahampitam-baovao. Isan'ireo nandray ity fepetra ity ihany koa ny ao Italia. Nofoanina avokoa ireo hetsika famorim-bahoaka mandritra ny fetin'ny farantaona. Any Belgique, manomboka ny alahady ho avy izao ary ahatra 2 herinandro, hikatona avokoa ireo toerana fanaovana fampisehoana raha ny fepetra napetraky ny tompona andraikitra. Ouvert même le soir de la Saint-Sylvestre, mais jusqu'à 23h seulement. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Eto am-pamaranana ihany koa dia ny Kolo TV FM dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra. Soafa tsara daholo tompoko. Vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.